Ny fanapahan-kevitra eto Madagasikara angamba no resahantsika ny fahasahin'ny vehivavy milatsaka ao anatin'ny fanatontoloana na ny teknôlôjia vaovao zany. Mais maro dia maro izy ireo ary amporisihana zany hoe ataovy fa tsika moa tsy matetika hoe asana lehilahy ny teknôlôjia vaovao fa dia hitako zany fa dia maro ny tovovavy misahana ny teknôlôjia vaovao ary tsy latsa-danja mihitsy izy ireo. Ny mila amporisihana angambany dia ny fahasahin'ny vehivavy ihany koa manangana ny orinasany na entrepreneuriat hozy izy tsika satria io zany no hitako za manokana hoe mampiroborobo ny firenena anankiray. Iny zavatra anankiray zavatra faharoa dia ny fiovan'ny toe-tsaintsika malagasy amin'ny hoe vehivavy fanaka-malemy. Amiko ny vehivavy sy fanaka-malemy fa mila ovaina tsikelikely ihany koa zany ny lafin'ny fomba fisainana anankiray iny. Ny ho an'ny hoavy angambany dia ny fahalalan'ny vehivavy mandrindra ny fiterahana hoe firy ny ankizy tiany ho beazina zany fa tsy le terena fotsiny hoe fito lahy fito vavy ohatra.